Mitoy ny fanakekezan'ny BOA na ny banky BOA izany ny mpanjifany ao Antsirabe ao satria dia notokanana njomalasa teo tokoa ny banky BOA faharoa ao Antsirabe ao. Ny tena mampiavaka ity banky ity moa dia ny fafahana mindrambola ao amin'izany fitoerana izany, tsy mifidy olona, tsy mifidy orinasa fa dia afaka manatanteraka izay findramam-bola izay avokoa. Faritra iray tena mamokatra ny faritra Ivakina Karatra raha tsy laza fa tsy ny vary, ny voankazo sy ny maro hafa koa. Ary ny tanàna Antsirabe raha teo dia voalaza fa tanàna ara-toe-karena sy ara-indostria. Afaka manampy ny tantsaha, ny orinasa madinika sy salasalany, ny mpiasam-panjakana, ny mpiasa tena sy ny hafa koa ny banky BOA Madagasikara amin'ny alalan'ny tolotra samihafa ao aminy, araka ny voalazan'ny Talen'ny Masoivo faharoa ny BOA ao Antsirabe izay vao notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny zoma lasa teo. BOA zany dia miara-miasa amin'ny tantsaha sy ny PME. Ny voalohany zany ny tantsaha amin'ny alalan'ny crédit microfinance. Ny tantsaha zany azo lazaina hoe na resaka fambolena moa zany dia azo ny BOA atao tsara ny mamatsy vola ny tantsaha reny. Ohatra hoe ny mpamboly vary, ny ovy, ny légumes izay misara ny eto Antsirabe. Na ny tsy voatery hoe tantsaha iray ilay izy fa tsara koa raha ohatra ka fikambanana tantsaha maromaro no manatona anay dia amin'izay alana fikambanana izay ny fikambanana no midram-bola dia moramora kokoa ho an'ny tantsaha zany amin'ny resaka fampirenam-bola mba maivamaivana ho azy. Dia ho an'ny PME indray misy karazany roa. Misy ny PME azo lazaina hoe efa ataontsika hoe efa misana, efa lehibe kokoa, dia misy crédit maro, tolotra maro azo atao an'zareo. Dia misy koa ny izay PME azo manao hoe maison finance filazanay anazy. Ny maison finance hoe atao ho an'ny orinasa madinika, na izy resaka artisanat zany na resaka ohatra hoe ataontsika hoe reny épicerie reny, dia azo ny banky atao ny manampy an'zareo amin'ny fampiroboroboana ny asany. Ny tale jeneralin'ny BOA Madagasikara nandritra ny lanonana fitokanana ity masoivon'ny banky ao Mazoarivo Antsirabe ity dia nilaza fa mandidina ny 3 hetsy ankehitriny ny compte manerana nosy ary mitohy hatrany ny fanakekezan'ity banky ity ny mpanjifa. Mitovy amin'ireo tolotra eny anivon'ny Masoivo 770 manerana nosy ny tolotra izay hita eto amin'ny BOA Mazoarivo. Banky misandrahaka manerana nosy ny BOA Madagasikara raha ny voalazan'ny filohan'ny filakevim-pitantanana ary banky miara-miasa be indrindra amin'ny fanjakana malagasy. Anisan'ny nanome voninahitra ity lanonana ity ny ministry ny varotra Olga Ramalasson izay avy ao amin'ny tanàna Antsirabe raha teo. Raha ny isa 10 ny masoivo vaovaon'ny BOA nisokatra ny taona 2014 teo dia tratra enina kosa ireo masoivo vaovao amin'ity taona 2013 ity.